Io moa zany mety hitenareo hoe zanan'erina ty zavatra efa nisy efa ela fa amin'izao fotsiny misy an'le réseaux sociaux dia hoe asio le izy dia ohatran'ny hoe zavatra dramatisé be. Hitako hoe tsy izay loatra le izy fa tena efa ahoana re zany tena efa trop le izy amin'izao fotoana izao. Za tsy haiko nareo na mahatsikaritra an'izany fa plus ty fiainana ity ohatran'ny hoe plus tsika monsieur tourné amina resaka vola daholo, manodidina vola daholo ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Tsy haiko nareo na mahatsikaritra an'izany, plus misy an'izay dia plus very ny mahaolona. Tsy haiko aloha nareo na mahatsikaritra an'izany na tsy mahatsikaritra an'izany fa za tena mahatsikaritra an'izany. Plus zavatra ataontsika rehetrarehetra monsieur tourné amina vola dia plus very ny mahaolona atsika. Ino zay mahaolona zay? Mety hoe fitiavanao manampy ny hafa. Ino zay mahaolona zay? Mety hoe respectenao ny olona hafa zay akoatranao. Rehefa miteny hoe respecté peu importe na fomba fiakanjon'iny olona iny, peu importe na ny fomba ataoko hoe fomba ahoana re zany hoe fomba fiainan'iny olona iny, peu importe ohatra hoe fomba fijerin'iny olona iny, peu importe ny sexe na homme na femme, peu importe na tsy haiko hoe zavatra ohatran'izany. Plusieurs critères tokony ho respectena foana ny mahaolona ny olona anankiray fa tsy dénigreny satria izy vehivavy, dénigreny satria tsy manana fahalalana, dénigreny satria tsy manam-bola, dénigreny satria tsy afaka manana fahafahana ohatra hoe matafanangana trano, dénigreny satria ohatra hoe ina ihany koa ohatra hoe PD ohatra entre guillemets zany zavatra teneniko zany, dénigré satria mihaino rock metal, dénigreny izy PDP ny resaka ina moa izy ity non respect ataontsika eo anivon'ny fiarahamonina. Zany rehetrarehetra zany malasa saina daholo satria raha mandinika tsika za zao tamin'ny ataoko hoe 10 taona lasa à chaque fois zay moa zany zavatra tsy karotro. À chaque fois ohatra hoe rehefa hoe Noely na hoe rehefa fety dia hitako mihitsy le solidarité an'ny olona mpifanolo-bodirindrina. Amin'izao fotoana izao tena tsy ahitana an'izany solidarité zany intsony. Au contraire mifampijerijery, mifampifosafosa, mifampanao zany mifampirary zavatra ratsy. Zany sisa no azontsika fa inona ny anton'izany? Vola daholo ny anton'izany. Zay le izy. Anisan'ny zavatra tena mampalahelo be nefa n'izany zavatra fa maninona ny resaka aminareo resaka vola fa satria amin'izao fotoana izao tsy hoe finonom-pony ty zavatra teneniko ty fa tena be dia be ny olona tena hoe masa mivarotra ny fanahiny amin'ny devoly ahafahany mahazo harena, ahafahany manana trano, ahafahany manana an'izao zavatra rehetrarehetra zao eto ambonin'ny tany. Zany koa zavatra misy zany. Zany zavatra zany mety hoe tsy tenitenentsika loatra satria ozintsika hoe fadiny resaka religion, fadiny resaka finonom-pony zany, tsisy zany sy ny sisy zany fa tena misy zany zavatra zany ndraiky izy, tena misy zany. Za tsy hanonona anarana fa exemple nomeko anareo dadako tanatina association zay. Za tsy teny eto hoe inona le association satria association somary mafiotika ihany le izy. Tamin'izany izy directeur, ianao moa zany rehefa directeur, rehefa hoe manambola dia izay ihany koa hoe ny olona ohatran'ireny tsy mamela anao ho tranquille zany mihitsy. Dadako olona anisan'ny farak'izay tena hoe olona tena tsotra be, enfin mitovitovy toetra amiko fa zany hoe za mbola somary un petit peu indraindray rehefa misy zavatra mitranga dia un petit peu on est zany hoe sous émotion fa ny dadako tsy ahitanao zany mihitsy hoe tezitra io na hoe faly io na ohatran'izany fa dia izy dia tena calme foana. Dia nanaiky izy niditra tao anatin'ilay association dia io association io ohatran'ny hoe association hitanareo internationale le izy zay aloha zany resaka eto international io association io dia manampy ohatra hoe manampy olona sahirana zavatra ohatran'izany. Io association io zany fikambanana olona leader be dia be eo anivona firenena iray dia
tsy voatery hoe leader fa rehefa ohatra hoe mijouer amina million ianao ohatra hoe tsy mijouer amina million fa ohatra hoe karama ianao ka hoe mandray amina million milalao vola be sy ohatran'izany dia normalement tafiditra anatin'io association io. Dia io association io soi-disant aspect extérieur an'le izy manampy mahantra io manao an'izao io manampy ny olona sahirana manao asa soa be dia be rehetrarehetra io mba ohatrany hoe atao fotsiny izany hoe imagen'le association io tena hoe mahafinaritra rangaza ny association izany fa tena manampy ny tena milay be ranga ty association. Dia io association io misy cotisation anatin'le izy dia système an'izay cotisation izay efa système ana cotisation tsy haiko raha efa hainareo ny système ny franc-maçonnerie tovitovy amin'izay ny système ny association io raha ohatra ka tsy hainareo zany dia mangataka anareo mijery sur internet ohatrany ahoana système franc-maçonnerie dia ohatran'izay mihitsy ny ataon'io association io. Dia ny dadako tamin'izany nommé vice-président tamin'izany nommé vice-président dia hatramin'izao ny dadako mbola tsy mety mitantarana hoe inona ny zavatra hita ny tao anatin'io association io na tonga anazy ianao efa nommé vice-président dia nialy izy tena hoe démissionné tanteraka izy tao anatin'io association io satria ny dadako mitovy toetra amiko raha vao mahita zavatra raha vao mahita injustice izy tena tsy tiany zany dadako mandeha droit foana izy jamais izy hoe andeha hiditra anatina zavatra miolakolana amin'izay enfin mitovy amiko ny dadako hoe tsy tia resaka zavatra injustice rehefa hitany hoe zavatra tsy rariny io dia tsy rariny io fa tsy hoe modimody hoe ataovy lesy ohatrany hoe tsy nahitany io hoe la fa zao ny dadako tsy ohatran'izany olona sady loyal be ny dadako resaka injustice tena tsy tiany mihitsy olona mandeha amin'ny fahamarinana foana zany. Dia zay no natonga nahako nyzay tamin'izany tambola kely zay efa tenena mihitsy hoe aza miditra resaka politika mihitsy fa tsy tiako izy mbola tadidiko ny tenen'ny dadako tena tsy tiako izy ianareo tafiditra anatina resaka vafera malotoloto fa afa ihany miaina zavatra milamina sy simple zay le izy. Dia za moa tamin'izany tsy nahazo ireo hoe inona raha ny tenen'ny dada anatin'izany rehetrarehetra izany fa rehefa nandalo rehefa nandeha niteny fotoana indrindra rehefa raha misy universitaire ato rehefa mianatra nareo dia malala zavatra be dia be dia eo amin'izay ianao vao micomprendre hoe aika izao zany tena système fandehan'ity resaka ara-politique ity aika izao ke zany tena fandehan'ity fiainan'ity amin'ny andavanandro. Dia zany rehetrarehetra zany dia mitourné amina vola daholo zany anahy zany tena mampalahelo anahy amin'izao dia hoe isika dia lasa zary obsédéana vola isika dia lasa zary ohatrany hoe izay tiany io vola io atao amintsika ka navery raha maha-olona dia ataontsika foana le izy zay. Et malheureusement na anatina resaka religion raha dia ohatran'izany taty Maurice zao nisy témoignage hoe niditra tanatina réseau secte zay le olona io réseau secte io tsy hoe secte hoe mivavaka amin'ny devoly fa mivavaka amin'Andriamanitra kristiana zany dia inona ny tenen'le paster 10% ozy izy tsy maintsy arotsaka ao ozy izy 10% karamanao tsy maintsy arotsaka ao amin'ny fiangonana dia tsy nampaniana an'le olo zany satria ohatrany hoe fanampiana ny ama kristiana moa dia hoe fanampianao ny zavatra momba resaka fanampianao zavatra rehetrarehetra zay afaka ampiana rehetrarehetra amin'izao moa tsy dia mahay an'ireny resaka ireny satria za koa mbola tsy niditra tamin'ireny tsy fantatro le izy fa zay le izy hoe 10% tsy maintsy arotsaka ao par mois dia vite zay 10% zay dia le olona efa nandrotsaka an'le 10% tamin'ny ohatrany hoe 10 mois de février ty efa nandrotsaka dia mbola miverina indray le paster ny teny hoe mbola tsy ampy ozy izy fa mbola mila mandrotsaka 10% ianao izy izy satria ianao izy izy anatin'ny membre mbola vaovao dia zany hoe pendant un an ianao zany dia minimum ozy izy 20% minimum ny 20 na 30% tsy maintsy arotsaka ao ozy izy amin'ny fiangonana. Dia le olona nefa olona sahirana
inona zavatra antranga dia tena lasa nanjary nitrosa le olona dia nisy olona nanodidina anazy nahita an'izay zavatra izay dia niteny le olona hoe tena efa arinaky ozy izy fa raha za hainao ozy izy aza manao tsonzy izy dia le olona nanodidina anazy no nitory tsy le olona akory tsy fantatra hoe fa maninona moa izy nijambena an'izay zavatra any fa le olona nanodidina anazy no nanampy anazy hoe tena efa ianao ozy izy arinake fa zavatra tsy normal ozy izy io zavatra mahazo anao io dia nitoriana le aty Maurice zany nitoriana le olona dia tsy haiko manahoana sy aiza ho aiza mahakasika an'izay resaka izay fa izay le izy na resaka fivavahana zany amin'izao fotoana izao dia lasa resaka ara-bola daholo dia ny anahy zany ity zany fa maninona amin'ny resaka an'izany rehetrarehetra zany satria miresaka fanoloana antsika fa satria ny rehetrarehetra lasa mitorne amin'ny resaka ara-bola dia teknôlôjia ihany koa mivoatra dia rehefa mivoatra ny teknôlôjia dia misy ny atao hoe entre guillemets serasera anatin'ny tambajotra ara-tsosialy ohatra ny Facebook na ny Twitter na ny TikTok na ny Instagram sy ny sisa ary ireo tambajotra ireo dia mifasilite resaka varotra resaka business maro isan-karazany resaka zavatra be dia be dia plus io zavatra io misamplifie dia plus ny atao hoe influenceur ihany koa dia maka sehatra anatin'izay zavatra miezaka miteny gasy sao dia misy tsy mahazo an'ilay vary aminany dia lasa maka sehatra kokoa ny resaka influence dia eto zany manontany anareo mihitsy moa zany satria fantatro be dia be anareo influenceuse mijery an'ity pejiko ity manontany anareo akony hoe inona ny atao hoe influenceur, c'est quoi être un bon et une bonne influenceuse? Inona ny atao hoe influenceur? Malalaka ve zany sehatra zany izay tianao influencena ve afaka influencenao? Sa ve hoe fa satria za influenceur satria za mila mi-influence fotsiny dia avy eo afaka mahazo contrat ny anazy izay ny objectifako fanontaniana mipetraka voalohany ity. Faharoa ny influenceuse ave entre guillemets ty ny influenceuse vehivavy ve tsy maintsy tompoko ianao mampiterabika anatin'ny tambajotra itenareo hoe bloquena ty tsy resaka bloquena ty fa tsy azonareo atsaina hoe ny olona ambadik'io telefona zay ambadik'io vidéo izay aseho anareo io ny olona ambadik'io zavatra zay publienareo io aneka be dia be ny olona maniaka zany mety olona obsédiana sexe zany obsédiana vetavety zany olona chaque fois zany mijeriksa foana olona chaque fois zany misebonde foana manoloana ina moa izy ity manoloana vidéo désolé du terme vidéo milely an'izao olona rehetrarehetra zao tsy azonareo atsaina nefa ny angamba n'izay zavatra satria nareo tsy maintsy mi-influence inona zany atao hoe influence mi-influence olona aminareo zay aloha voalohany indrindra fanontaniana fahatelo tia moa zany manoloana ny ministère an-kolontsaina sy ny serasera ve tsy afaka mijery an'izany zavatra zany hoe inona marina hoe au moins manao formation an'ireo influenceur sy influenceuse areo hoe zao no tokony influencenareo satria ça fait partie de l'éducation nationale zany zavatra zany l'éducation du peuple ina moa izy ity l'éducation nationale raha nianatra izahay tany an-tsekoly tamin'izany nianatra ny atao hoe éducation civique tsy haiko aloha nareo raha efa nianatra an'izany atao hoe éducation civique zany fa fahalalam-pomby zany ianaranao mandidina ohatra hoe rehefa mandeha mivoaka ianao dia rehefa miampita ianao dia mila mijery tsara ny droite sy ny gauche rehefa mahita olona dia rehefa sendra hoe nandona olona dia manao azafady rehefa mahita olona fantatrao ianao dia manao bonjour fahalalam-pomba rehetrarehetra tsy azo ataony manarifako eny andrehetrarehetra eny satria efa misy natokana nareny zany atao hoe éducation civique efa tsy azo atao ve zany zavatra zany
ao amintsika ao Madagasikara indrindra zany ty zavatra teneniko ty hoe manoloana atsika zay responsable ao amin'ny ministerany kolotsaina sy ny fanabeazana. Kolotsaina sy fanabeazana ve zany sa hoe je fais erreur sa hoe samy hafa zany ministère zany sao de samy hafa zany samy manao erreur eto fa zay le izy de nena zany zay fantaniana zay na tena mila valiny satria ireo zavatra antaniko anareo rehetrarehetra eo de tena hitako be de be mihitsy fay be de be mihitsy zavatra tena hitako hoe tsy mendrika tena hoe tsy mendrika. Inona ny anton'izany de avy eo reny olona maniaka reny zay aloha eo ihany avy eo tsika ray aman-dreny koa tsika ray aman-dreny ve alohan'ny terahana tsy mba mieritreritra hoe inona responsabilité atsika manoloana ny zanakitsika hoe rehefa miteraka zany aneka ianao mila olona responsable inona ny atao hoe responsabilité parentale zay ihany koa zany fantaniana faefatra zay inona ny atao hoe responsabilité vita ny fotsiny ve io hoe mitondra an'le zaza ianao mandritra ny 9 volana 6 volana avoaka iny zaza iny de avy eo rehefa avoaka iny zaza iny de atao fotsiny mitady vola fotsiny zay anaran'le zaza sy ny sisa rehefa feno 12 taona le zaza de on s'en fout peu importe ce qu'il va vivre ce qu'il ou elle va faire etc façon hoe responsable ianao hoe manana zanaka ianao naiza misy anao ninninona ataonao responsable an'iny zaza iny foana en tant que mbola tsy 12 taona iny zanakao iny aitsika ve zany atao hoe responsabilité parentale zany zay koa aloha faefatra zany tena hoe mampantantena satria amiko manokana zao raha nahita an'iny zazakely voolana iny taiza ho aiza ndray aman-dreny nandritry n'le fanolanana n'le zaza sy ny hoe taiza le ray aman-dreny nandritry n'izany zavatra rehetrarehetra zany tranga mampantany teny zany fa nanina ve zany le sa ve tsy fantatrao akory nandeha mivoaka ny zanakao nandeha nilalao rano tsy fantatrao akory hoe inona moa ny ataon'izay zaza zay tena mampantany tena daholo zany sa ve hoe tellement stressé tsika amin'ny fiainantsika amin'ny andafy fa ny olona ne tsy nanery anao hanana zanaky zay aloha fantaniana faefatra ireo fantanin'ireo zany tena manodidina andreo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao gaga be ako raha sendra za moa zany rehefa mitantaran'izany de misy foana mandray an'le izy ato hoe io indray na ty mety hoe mialina ty na ohatran'izany fa rehefa tena eritreretana le izy tena rehefa eritreretana le izy de marina zany zavatra zany fa maninonareo influenceuse surtout vehivavy moa zany ty teneniko ty satria tsy de hitako loatra zay sa ve za tsy de mitsineny lehilahy ihany koa fa maninonareo influenceuse tsy maintsy mampiseho nareo tena hoe tia nefa le influenceuse amin'ny efa niteraka raha hoe mbola tsy niteraka izy tena ozy hoe enfin io moa zany fiainanao asehony hatramin'ny chance ny nonony sy ny vodiny ary io vatany moa io ny nazy ny asehony eo izy tsy manisy dignité ny vatany ben on s'en fout fa ianao efa niteraka tsy hainao hoe inona dikan'izany hoe vehivavy efa mitondra aina sy namoaka aina zany ny respect azonao avy amin'izany zavatra tsy fantatrao ve zany zavatra zany de raha vao miteny an'izany de tsy maintsy isy andray ato hoe io indray fa be felona na fa satria ianao mety hoe tsy nanao an'izany fa velao izy iaina ny fiainany patati patata fa iny olona ny aina ny fiainana iny naka responsabilité izy anao influence anatin'ity tambajotro ty fatany ve mety ho conséquence an'izany zavatra any ireo olona rehetrarehetra pervers ireo mahita ny vodiny asehoseho anisaky mihetsika olona efa niteraka mahita ny nonony aseho anisaky mihetsika ireo aiza ho aiza amin'izany responsabilité andreo olona ireo fatany ve hoe inona tena atao hoe influenceuse sy influenceur zay le izy zany rehetrarehetra zany mampanontanteny ao koa misy soi-disant le olona efa niteraka izy indray moa zany efa zany zavatra zany moa zany tsy za no tady hoe
Aizandray misy influenceuse efa niteraka fa mipoitra anatin'ny actualitéako daholo zany rehetrarehetra zany tsy fantatro koa hoe fa manina moa izy mipoitra anatin'ny actualitéako olona efa niteraka ianao dia mbola lasa ianao mbola mandeha mirevy ary amin'ny boaty ary tonga aty Maurice ianao lozanao mikoty an'izao olona rehetrarehetra any amin'ny restaurant zao sy ny aiza ny dignité anao zany ve ny atao hoe olona influenceuse dia avy eo ianao mi-influencer an'inona ianao mi-influencer olona ho infidèle zay zany le influence anatin'izany rehetrarehetra zany mampanontany teny zany rehetrarehetra zany hoe inona marina zany ny influence antsika anatin'ity tambajotry ity tena inona marina zany influence antsika anatin'ity tena mampanontany teny zany rehetrarehetra zany hoe zany ve ny olona hoe tsy haiko hoe za zao tena teneniko anareo tamin'izahako nataontsika hoe niteny foana hoe Malaisie tamin'izaho tany Malaisie mijery satria rehefa miova proxy ianao rehefa miova VPN ianao dia tonga dia hitanao daholo ny ao amin'ny firenena rehetrarehetra io surtout ny ao amin'ny TikTok amin'ny Facebook sy ohatran'izany zavatra hitako jamais za nahita hoe vehivavy tao amin'io vehivavy malaisiana ka hoe mampiseho vody mampiseho nono jamais za ka hoe nahita hoe malaisiana ka hoe ino ka hoe ny zavatra ataon'ny zareo dia inona mifaninana zareo amin'ny resaka asa ohatra hoe ty zao misy orinasa manamboatra gâteau dia manana système an zareo manana fomba fiasan zareo dia mifaninana zareo amin'ny resaka ohatran'izany zay le izy fa ny antsika tsy haiko hoe le fanabeazana fototra mihitsy ve ny problème sa hoe inona ny problème sa ve hoe efa chacun ne prend pas sa responsabilité donc du coup zany any amin'ny ministère asy ohatran'izany koa ils s'en fout quoi zay le izy zay zaho tsy miditra resaka politika satria tsy zavatra dedi amin'ny président mihitsy ny zavatra teneniko eto fa ny zavatra inona moa izy ity zavatra en général fotsiny teneniko fa tena mampalahelo tena tsy haiko ianareo hoe tsy ontsa ny fonareo mahita an'ireny hoe ianona voaolana misy zaza ohatr'izao voaolana dia le izy zany zay eo ihany ohatra ny hoe tsika zany efa tsy responsable an'le zaza manodidina efa tsy responsable amin'ny zavatra misy fa hoe efa ny olona mihitsy ny ratsy sy ohatran'izany efa hitanao raha fa efa ohatran'izay ny fiarahamonina dia maninona ny zanakao mbola velanao irery en plus vavy kely zay ny tena mampalasa sainy zay en plus de ça tsy haiko nareo enfin za moa tsy hitra resaka fanabeazana personnel ny olona tsirairay any tokantrano any fa ty resaka telefony ty koa any zaza surtout hoe zaza mbola latsaky ny 17 taona tena dangereux io tena dangereux io ozy nareo hoe na ty tena sarotra be kosa ny le izy fa tsika efa miaina anatin'izany fiainan'izay ka ahoana non be dia be ny zavatra afaka atao any Frantsa zao ray aman-dreny tant que mbola tsy feno 12 taona ny zanany kitikitika afaka géreny io telefôny io à distance io afaka avonony à distance io fatany hoe inona ny zavatra jereny ny zaza iny anatin'ny telefôny amin'ny Facebook sy ny sisa afaka jereny ray aman-dreny daholo zany rehetrarehetra zany ka maninona tsy asiana an'izany ao amintsika mba hoe ahafahantsika hoe mievite ny zavatra inona moa izy ty afaka eviteny tena zay le izy tena mampalahelo mijery an'izany rehetrarehetra zany dia ny ana lasa hoe rehefa mahita zavatra mitranga ny ana zany rehefa mahita zavatra mitranga ohatran'izany tsy vitany fotsiny hoe ontsa ny foko fa avy eo misy fantanina be dia be mipetraka ao anatin'ny lohako mahakasika an'izay dia rehefa manao analyse n'le izy tena misy dirany amin'ity resaka influence ataontsika anatin'ny tambajotra ty ihany koa zany rehetrarehetra zany zay le izy ianao efa vehivavy efa miteraka ianao manana maha izy azy anao ok mandeha mibizina anao sy ohatran'izany fa inona zany tena influencenao anatin'ny io pagenao io inona ny influencenao anatin'ny pagenao io fampisehoana vody fampisehoana zao zavatra rehetrarehetra zao fampisehoana trano fampisehoana fiara fampisehoana inona
mahatonga oaisa ny fampisehoany zany fantatrao pertinemment fa ny mpiara-mony ny malagasy mitovy aminao ne tsy voatery ohatranao e malagasy mitovy aminao ne tsy voatery hoe hanana chance ohatranao e de zany zao rehefa miteny an'izany koa de izy tena mety mialina indray na ty fa asa indray angamba izay mampiteny anazy an'izany tsy haiko indray inona indray ny publication hitantany hoany mahatonga anazy miteny an'izany fa il faut être réaliste hein mampiseho enao hoe za zao fa io firenena zay hipetrahanao enao am'izao io firenena marary ane io e firenena enao ave za personnellement tena teneniko anareo raha zany manao an'izany zao zany ao a Madagasikara ka vao mivoaka de efa mahita ankizy kely mangataka ohatr'izao tena tsy sahako tsony mizao tena je préfère se baigner anatin'ny fiarahamonina mitovy malagasy ohatraniko rehefa manana enti-manana manampy olona de manampy olona akony fa maninona ianao tia misongadina par rapport amin'ny olona hafa déjà efa misy tsy haiko ohatrany hoe tianao misy hoe za indray de tsy ohatranareo fa tenisany teo antra velona any tenisany te tsy hanana trano any tenisany te tsy hanana tomobile any tenisany te ho zao any inona anatin'izay zany le influence ataonareo zay zany le izy zany rehetrarehetra zany fantanina mipetraka daholo zany nareo miteny hoe nareo influenceur influenceuse inona anatin'izany ny influence anareo zay le izy za zao raha mahita ny influence any ivelany tena be de be ny fanampiana plus kokoa ny fanampiana hitako hoe misy zao tsy haiko zao nareo na manaraka niny tata Gamzel tata je sais pas comment elle s'appelle tsy tadiko tsony fa raha mijery nareo vidéo andretrarehetra tena be de be ny vidéo inspirante anatin'ny zavatra ataony tena ozy ianao hoe tena hoe marina ny teneny fa tena za de anova ohatran'izao amin'ny zavatra ataoko business ako sy ohatran'izany izy moa mpanao business anazy resaka business foana zany ny olona ny influence an'izany fa tsy hoe ouais voilà ben je sais pas quoi inona le influence anatin'izay raha ohatra hoe tu allais ok tu vis dans un pays comme Dubaï c'est un pays on peut dire que c'est déjà un pays riche ça. Ben, je comprends tout à fait. Tu vas faire ton influence de matériel, ça oui. Ok. Fa c'est quoi inona zany bu am'le influence manao andreny zavatra reny zay zany nena fantanina mipetraka tena hoe manitikitika ahy loatra zay fantanina zay tena manitikitika zay inona zany tena influence tianareo apetraka am'ireny inona le influence tianareo apetraka am'ireny hoe te hiavaka venareo amin'ny olona zay miamahantra ao Madagasikara te hiavaka am'ireny fa maninona ianao te hiavaka am'ireny olona ireny io zao niaraka tamin'le neveu any vadiko zay teo nandeha nijery tomobile de rehefa nandeha nijery tomobile de manazava eo le olona hoe zao ny différence en voiture hybride sy ny voiture 100% électrique de miteny izy hoe le izy koa ane io ça reste que voiture fa ny tena mana rehefa te hanana zavatra plus solide nareo afaka kokoa ny zavatra les 100% électrique d'une part ohatran'izao zavatra ohatran'izany de aveo moa zany teny tamin'le neveu an'le vadiko hoe io miankina aminao ihany io fa zavatra fantatra ary ny réalité des choses hoe ny tomobile tompoka ianao de zavatra dévalorisé io plus le temps passe zavatra midévalorisé io de zay tianao zavatra raha zay moa zany conseilleko anazy satria izy tiana mbola jeune ihany koa oza hoe raha za ianao zavatra solide aloha jerena de aveo ianao manao économie rehefa rahatrizay ianao hitanao hoe tena zara nga efa afaka am'izay ianao mividy zavatra tena hoe zay tianao fa pour une première fois aza moeraoera aloha hoe andeha hividy an'izao de aveo am'izay inana an'ity ianao aveo zay le izy fa tena hoe fantanina fotsiny mipetraka zany hoe zany rehetrarehetra teneniko zany fantanina mipetraka zany
anjaranareo reny zay concerné reny no mamaly an'ity live-ako ity tsy ho fafako ity live ity anjaranareo reny mamaly ana hoe ay zao kosa ki zay ki manao influence ki zay satria zay ki zao zay ki ohatran'izao zay ki zao anjaranareo mamaly anazy fa ny anahy kosa rehefa tsy misy hitako tsy respect anatin'le izy de désolé fa za tsy maintsy mbloqué satria za miteny an'izany rehetrarehetra zany misy respect daholo zany teneniko zany tsy hoe akory ny miteny an'izy eto na miteny an'izy eto na miteny an'izy spécial eto fa miteny ho an'ny olona rehetrarehetra hoe inona marina zany tena influencer tsika malagasy ataoko mihitsy hoe tsika malagasy anatin'ity tambajotra ity ohatra hoe ny filoha Andry Rajoelina zao manao influence satria izy filoha de mampiseho izy izy nandeha tary hoe mampiseho ny zava-bitany izy fa itsika reny zany inona zany influence tsika inona ny zavatra hoe hitatsika hoe ny influence tsika nefa tena hoe hita hoe ny vantana tena hoe hita hoe io fa mibaribary hita amin'ny maso hoe tena za kosa lorina ty ny influence nataoko tanatin'ny Facebook na avitako na tafita olona anankifolo nandritry ny taona ray zay le izy raha miteny anahy zany nareo de ozy hoe ay tsara zany fa inona zany le influence ataotsika araka ny teniny ankizy ato influence oeraoera le izy rehefa tena tiniana oeraoera tsy haiko nareo na mahatsikaritra fa ny malagasy rehetrarehetra zay mipetraka any andafy mora mahita an'izany zavatra zany fa malheureusement tsika rehefa samy ao Madagasikara de tsy de mahita an'izay loatra zay koa ty zavatra ataoko entre guillemets kely ty satria za zao taloha ohatrany hoe je cassais pas la tête tam'izany fa rehefa tena ohatra tena ataoko hoe rehefa nijery firenena hafa rehefa nahita firenena hafa nahita ny kolotsain'ny firenena hafa fomba fiainan'ny firenena hafa nahita ny zavatra hafa ankoatran'ny firenetsika de io vao tonga asaina hoe mama mia tena be de be ny zavatra mampanontany tena anatin'ny firenetsika tena mampanontany tena zay le izy fa zany rehetrarehetra zany dans quel but mba ahafahantsika manao analyse daholo ny zavatra mitranga amin'izao rehetrarehetra mitranga rehetrarehetra zao hoe misy ny fanolanana misy ny olona ny tapahadoha misy ny insécurité miamahantra ny olona io ane c'est vrai il faut accepter la réalité fa tsika malagasy de tena mampalahelo mampalefa memahantra pouvoir d'achat tena memidina be za zao rehefa manijery ny roupi ariary sy ny roupi mauriciana sy ny sisa tena mampalahelo be de nefa ny anatin' zany misy tena hoe monsieur manao influence be hoe zay raha tena zao mihitsy zay le izy fa enfin bref zany zavatra teneniko zany de plutôt atsika inona moa izy ty ho atsika ahoana re zany ho atsika rehetra zany satria fantatro mantsy fa ireo olona rehetrarehetra zay mety hoe vize ireo zay anatin'ny soi-disant mafia ireo mety tesitra amin'izany zavatra ary tsy maintsy tesitra zareo satria manomboka zavatra tsy tiany zareo reny de il faut toujours amener les gens dans l'aveuglette fa rehefa ianao no manazavazavatra ka manomboka manala tsikelikely an'io kaka zay apetany amin'ny masony olona io izy de efa manomboka tsy tiany zay fa zany zavatra zany il faut accepter enao zany ve iaina anatina firenena que hoe le firenena lasa iainan'ny mafia sy ny olona farak'izay mahandry ça fait vraiment mal au cœur zany raha ohatra ka tsy fireneko Madagasikara de afaka anteny hoe je m'en fous zako ny mauriciana ohatra na zako américaine je m'en fous aleo samy zareo fa le izy tena hoe ohatrany hoe za zao tena teneniko anareo fa isako makany Madagasikara tena hitako hoe tena mitotongana ny Madagasikara zany fa zaho tsy resaka politique sao de isy indray zao hoe miresaka politique kely satria fantatro hoe tsika raha vao manao expression libre be eto de fa zay ny vita
zay le izy za aloha tsy influenceur za juste fotsiny hoe raha ohatra ka misy live ohatran'izao de mety hoe manome anareo analyse no manome anareo ohatra hoe mampieritreritra anareo amin'izany zavatra rehetra fa za tsy mi-influencer n'izy satria amiko manokana ny olona rehetrarehetra tsy voatery influencer na voatafita enao tsy voatery influencer enao voatafita fanampinana ihany ataoko fanampina sy ny influence tsy mitovy sy zavatra contradictoire be mihitsy ireo zavatra manao an'izao ireo au lieu nenakoha zay au lieu d'influencer à du n'importe quoi manampi reo olona manampi amin'izay afaka ataonareo amin'izay fahafahanareo zay le izy tsy haiko be dia be zany enfin rehefa analyser zavatra teneniko teo tena be dia be ny point touché zany tena be dia be ny point touché zany fa za fotsiny tena nareo eto hoe mitandrema amin'ny zavatra jerenareo sur réseaux sociaux raha misy olona hitanareo hoe tsy dia fandray loatra amin'ny tianareo sy ohatran'izany za peu fotsiny dia zay tianareo jerena ny anahy zao nitako hoe nanisy positivité anakikoa tsy mijery zay mahatonga anahy tsy dia mijery Facebook tsony surtout Madagascar aleoko mijery Instagram sur Instagram mahazo an'ireny inspiration de vidéo technique zay zaraiko anareo reny mahita zavatra positif kokoa sur Instagram satria be dia be ny technique ataonao afaka ataonao sur maquillage be dia be ny zavatra afaka ataonao mampivoatra anao technique ana business atoro ny zareo daholo ohatran'izao raha ohatra hoe tianao hiattirer client ianao raha ohatra hoe mivarotra produit anankiray dia ohatran'izao tsara anaovana contenu vidéo zavatra ohatran'izany zavatra mampivoatra le izy zay sisa ny afaka atoroko anareo fa ny resaka ty influence en Madagascar aty tena ça reste à réfléchir le izy hoe inona marina zany influencenareo ireo mahatonga anareo tena be abonné be dia tsika malagasy koa nitako tena allo za tsy teny atsika malagasy satria fantatra hoe misy tezitra indray eto fa allo za tsy te fa ozy fotsiny hoe tsika malagasy dia fantatra hoe olon-kendra olona manana saina fa kolokolo io saina io mba tsy hatonga antsika aveugle amin'ny zavatra tsisy dikany zay fotsiny afaka teneniko anjaranareo makan'izay nareo tant mieux tsy makan'izay nareo io moa zany eto ampetsy dia fizarana fotsiny ihany fa zay le izy zay angambany tamin'ity andro an'ity fa be dia be zay point zay dia entina eritreretina daholo zany rehetrarehetra zany mankasitraka atsika angambany malykely ny commentaire ny ankizy dia avy eo hiala amin'izay